Manoloana ny fiadanan'i Jesosy Tompo amintsika tsiraray avy ry havana tratrahany izao maraim-baovao izao ny Ezekiela toko 17 ka ny 17 no tenin'Andriamanitra izay amanginy antsika androany amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, horavakoko ny sampy ary atsahatra ny Andriamanitra izy ao Memfisa ary tsy hisy mpanjaka intsony ao amin'ny tany Ekipta. Amen. Tsy maintsy ho tsarain'Andriamanitra tahaka ny Sodoma sy Gomora ry havana ity tany ity. Izay ny zavatra efa voalazan'ny soratra masina sy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ary izao tontolo izao sy ny jentilisa mihitsy izany dia izao ho tsarain'Andriamanitra tahaka ny tsaranan'ny Sodoma sy Gomora, ho ravana ary ho potehana izany noho ninona zavatra anankiroa, noho ny sampy, izany hoe noho ny tsy fivavahany amin'Andriamanitra, ny tsy finoany an'Andriamanitra, ny tsy firarahinany izany Andriamanitra izany noho ny sampy izay tompony sy ny asan'ny devoly na ny fahotana izay ivelomany. Izany asan'ny devoly sy ny fahotana izay ivelomany izany dia ivelomany isan'andro izany. Noho ireo antony anankiroa ireo izany dia ho tsarain'Andriamanitra izao tontolo izao. Fa ny olana dia izao, itsika zanak'Andriamanitra, itsika ilay mpanaradian'i Jesosy, ilay atao hoe kristianina izay monina eto ampovoan'izao tontolo izao koa ry havana, dia lasa mandray ny fomba ratsin'izao tontolo izao mba lasa tahaka ny fiainan'ny jentilisa koa ny fiainantsika, lasa velona amin'ny ota koa tsika. Ary izao no voalazan'ny Salamo fa 9 ka ny 5:30 izay mamperitreritra tokoa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa nifangaro tamin'ny jentilisa izy ka nianatra ny fanaovany. Ohatra fotsiny izao izay natao hoe firaisana ranofo izany ohatra izay ho an'ny olona tsy mpivady dia izao tsy olana izany ho an'ny jentilisa. Kanefa na dia ny kristianina ankehitriny koa aza dia lazaiko anao fa lasa mandeha ho azy aminy koa izany. Ny tokantranony olona manao ny fomba mpivady rehetra izy nefa tsy vita ninona, tsy namasinina teo an'Andriamanitra, tsy mpivady. Izany no atao hoe fijangajangana kanefa maninona tsy mataitra ny olona izany aminy, izany mandeha ho azy normal izany aminy. Ankehitriny ry havana dia tehiteny amintsika Andriamanitra satria izao ny olona ohatra an'izany dia mbola mitoy mivavaka, mbola mitoy manao ny asan'Andriamanitra soamantsara ihany. Ohatra anankiray ihany izany teneniko anao izany fa mitona antsika rehetra andiny tena tsara izao fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra izao ry havana dia io ny fiainanao sao dia mbola betsaka ny zavatra mitovy amin'ny fanaon'izao tontolo izao izay eritreretina hoe tsy maninona. Sampy izany ry havana ary fiainona ny asan'ny devoly izany nefa dia mbola tanterahantsika ihany koa. Aoka ho tsapantsika ry havana fa tsy misy fizantavan'olona ao amin'Andriamanitra fa rehefa handravan'izao tontolo izao izy dia noho ny sampin'izao tontolo izao, noho ny otan'izao tontolo izao ka aokantsika tsy anisan'izay mpiobina amin'ny ota miaraka amin'izao tontolo izao koa. Aza mieritreritra ianao hoe koa nahoana izao amin'izao fotoana izao toa mbola mahazo fitahiana maninona mivavaka ihany, totra ny mety foana izay ataoko nefa lazainareo fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany zavatra ataoko izany. Hoy ny bokin'ny Mpitoroteny toko 9 ka ny 10:12 ry havana amin'ny anaran'i Jesosy hoe saingy tsy tanterahana vetivety ozy izy ny famalinany ratsy atao dia izany ny kirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Ka dia mamperitreritra antsika ry havana amin'izany rehetrarehetra izany hoe mandehana mandiny tena itsika tsiraray avy samy mieritreritra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny zavatra mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ataoko. Izao no lazain'i Jehovah Tompo horavakoko ny sampy ary atsahatra ny Andriamanitra izy ao Memfisa ary tsy hisy mpanjaka intsony ao amin'ny tany Ekipta.